Fankafaliana tanteraka indray no androsoanao tokantranontsika rehetra. Tomboky lasy tomboky vavy amin'ity alarobia ity. Mazava loatra fotoana ifanomezanao amin'ny fandaharana Sailasao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS, amin'ny onjam-peo ary amin'ny tambazotra tserasera ihany koa. Toy ny mahazatra irahantsika manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna ny fandaharana dia ny namana Clémence Rarinirina. Miarabanao Clémence, tonga soa atao anaty fandaharana isika. Mankasitraka anao namana Lilira Farala, mirabanao ihany koa dia miraba antsika rehetra izay manaraka sy tapaka ny fandaharana eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao. Ny endriky ny fandaharantsika androany andeo resahana kely Clémence Rarinirina, andray vahiny aloha isika toy ny mahazatra ary aoriana rehefa avy eo zany tsika andray anjay vahiny izay fa mialohany izay dia anaraka ity interview ity tsika izay mitatitra amintsika zany ny fanambarana nataony teo anivon'ny RMDM tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ka nilazan'izy ireo fa na hoavina tsy ny mpitondra fanjakana dia tsy maintsy hiroso amin'ny fikandoham-pirenena ny eo anivon'ny fanoherana. Hoarantsika vetivety izay dia hoarosanao avy hatrany ny vahintsika amin'ity alina ity. Lobary andasy io zay tsy mahay fatamby, mahay fatambary. Miantso ny malagasy rehetra izahay andray anjara amin'izany, hiady hevitra amin'izany fa ny adidiny tsy an'olon-dratsy. Ka noho izany izay any ivelany dia namany efa ataonay olon-dratsy izy izany. Tsy miandra an'izan'iza fa izay vonona tompoko dia manao. Fomba ny mandeha mitety ary efa ataonay zany zao ary tohizanay angatadalana, angatatsodrano, ifandiniky amin'ireo vondrona rehetra na ara-pinoana zany, na ara-politika zany, na zareo any ivelany zany hedina hevitra sy fanakalozan-kevitra azoana miaraka mamany olona amin'ny firenena fa tsy miandro marary ity zavatra ho ataonay ity. Raha isika vetrany ary ny vahintsika amin'ity alina ity dia tsy iza fa Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis izay filoha nasional ny Antokoteza sady sekretera jeneraly ihany koa eo anivon'ny RMDM. Miarabanao indray tompoko mivahiny ato anatin'ny fandaharana Sailasao. Ya, dia misaotra anareo ato amin'ny radio sy ny télé MBS ary dia miarabantsika rehetra any atokantranon'ny tompoko. Fanontaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa Rakotombo Jean-Louis, inona no nahatonga anareo mpanohitra ianareo anivon'ny RMDM indrindrindrindra nanapa-kevitra ny hoe ho alefa ilay fikandoham-pirenena na ho avy na tsy ny eo anivon'ny fitondrana? Betsaka nefa antso natao tamin'ny rehetrarehetra amin'ilay izy efa ela no efa nitenenan'ny RMDM hoe mila fanorenana ifotony ty firenena ty manao refondation satria betsaka le atao hoe fitsipy-dalao mikasika ny demokrasia eto amintsika mahatonga an'ireny alternance musculé lava isaky ny 10 taona isaky ny 5 taona reny le fitsipy-dalao eto mihitsy tsy mety, le fomba fitantanana an'le firenena mihitsy tsy mety dia miady amin'ny tsisy dikany foana isika gasy. Ka rehefa nandinika lala izahay efa ela ary efa nitety izahay na tamin'ny resaka société civile na tamin'ireo communauté internationale reo na tamin'ny samin'ny antoko dia efa resy lahatra daholo mila renina mihitsy ty firenena ty amin'ny lafiny rehetra fa tsy code électoral fotsiny. Singa kely ray eo amin'ilay ataontsika hoe socle démocratique na fototra iorenan'ny démocratie eto amintsika ny fitsipy-dalao mikasika ny fifidianana. Fa anisan'ny olana be eto amintsika ny constitution na lalam-panorenana. Anisan'ny olana lehibe eto amintsika ny lalàna amin'ny fehiny atoko sy ny fahazaon'ny atoko vola anafinafina any. Anisan'ny olana be eto amintsika ohatra le ordonnance 60082 raha hidina an-dalambe ianao na anao fivoriana kalamanjana ianao dia mila mangata-dalana amin'ny mpanatanteraka hoe mba meo alalana zay fa hitrongy anareo izy nga adala lalàna mamela azy hoe tsy mena anareo dia ny vokany zao reny hitatsika sationany anankiray mba miezaka ny team manao redynamisation eran'ny Madagasikara, miezaka ny RMDM hidina ny fotony any hitily ny filana, hitily ny olana, hitady vahaolana, anao programme mifanaraka amin'izany ary anomana ekipa fa tsy mahazo. Dia io lalàna io zany anisan'ny fosotra lehibe dia lehibe mihitsy eto amin'ny firenena amin'ny fanaovana demokrasia. Raha io lalàna io zany no ampiarina dia zay ilain'ny firenena eto zany dia hoe antoko ambony latabatra na antoko mpandrevirevy any velany dia tonga eto
de hoe ho ataoko miami zao ho ataoko zao nyrysiny ery be debe le zavatra tsy mety eto fa tsy nyresaka code électoral fotsiny de zay no mahatonga ny RMDM efa ely zay a fa mifampidinika tarisy ny antso hoe andao hiady hevitra am'izay nefa moa ohatrany tsy vonina ny fitondrana ka tsy andry azy ho vonina fa zay vonina tonga de miroso anao an'izay fiona zao de ho hitantsika eo rehefa avy eo efa nresantsika teo moa ny amin'ny hoe singa kely ao anatin'le izy ihany le fitsipy-dalao amin'ny fifidianana hoe ianao anisany resana lalam-pandrenana sy ny sisa fa tiako amafisina ihany le fanontaniana hoe akoatran'izay inona koa reo mety hoe teboka hafa zay tiana ho resana iadina hevitra sy kendrena mandritra sy aorianan'ity fanatanterahana ny fikoanan-dom-pirenena ka sain'ny fanoherana atao ty fa etsy andanin'izay toizako ihany ny fanontaniana hoe efa misy koa ve tety andro nieritreretinareo amin'ny fanatanterahana an'izany Andriamatoa Rakotombosy ya akoatran'ny resako teo zao anisany ny code de communication koa ny fomba fijerena hoe toinona ny onde ampiasaina ahoana ny sasany afaka miditra canal ny sasany tsy afaka miditra canal satellite sy ny sisa reny olana amin'ny démocratie eto amin'ny firenentsika de reny sationa zao ohatra azavaiko anareo mikasika ny constitution raha jerenao misaina tsy miangatra io constitution any am'izao fotoana zao constitution natao hiaro ny tsy maty manoto eto natao hiaro ny mpangalatra eto amitsika satria nahoana tsy maty manoto aloha filohan'ny repoblika zao raha anao andika ny olona lam-panorenana 100 izy ina ny dispositif afahana manala azy de ny ao amin'ny hafandiovana assemblée nationale manana majorité rao nefa izy raha tsy 2/3 amin'ny ao amin'ny assemblée nationale tsy afaka manao destitution azy de izy manana majorité ao ka na anitsaka ny olona lam-panorenana 100 izy tompoko de eo ihany sala am'izany ko reo ataotsika mpitondra mavesatra eto amitsika raha ohatra ka manao adalana sala am'izany izy manao corruption reny ny ministre ny fitsarana misy an'ireny ataotsika hoe bombo sucette misy an'ireny ataotsika hoe écran plat misy an'ireny ataotsika hoe volamena 4 kilao misy volamena zao kilao isan-karazany ataon'ny mpitondra misy ao amin'ny assemblée nationale manome lalana hoe aza sakatsakanana ny fanaovana aferana azo ala sy ny sisa rendretretreny raha ho tsaraina any amin'ny haute cour de justice de mandalo ao amin'ny hafandiovana atao hoe assemblée nationale izy maro anisa ao de ny ao tsy mamela satria olo masiny reny aminy olona ty fireneny reny olony reny aminy de tsy afaka manao ninina mihitsy sala am'izay raha jerenao ny système d'inspection générale de l'état sy ny contrôle financier eo pelotanany exécutif daholo eny de reo baiko ny arak'izay tiany anaovana azy mba nilaza zao ny tao amin'ny cour des comptes hoe misy ohatran'izao ny vola tsy mandeha amin'ny laonina mba nisy ny gadra ve nilaza ny inspection générale hoe misy any amin'ny 51 milliards ny vola zay détournena tamin'ity taon'ity fotsiny mba misy migadra ve satria matahotra ny exécutif satria ampelantanany exécutif le système de contrôle zany rehetrarehetra zany ilaina jerena hoe inona no mampety kokoa ny lalam-panorenatsika fa tsy code électoral ary zava-doza be amina tambo no ateraka zany ho an'ny firenena zava-doza be lalina noho ny code électoral koa izy raha jerentsika indray aty amin'ny financement des partis sy ny sala am'izany amin'ny financement ana parti lalàna mikasika ny antoko sy ny statut de l'opposition lalàna nataon'ny mpanonga mpanjakana talohan'ny feuille de route de zany miatra am'izao fotoana zao de zany izy tsy ampiasainy akory de hitanao mandika lalàna izy nefa tsy raharahany zany no io resaka constitution io fotsiny ka zay ny teneniko hoe zava-doza be amina tambo eto amin'ny firenentsika ity io système retsahana hoe socle démocratique io raha tsy arahana mijery satria règle de jeu mitondrana ny firenena io règle de jeu afahana mifehany zay tsy maty manota sy ny sisa kanefa zany ny zavatra sationany kely fotsiny misy am'izao fotoana zao efa misy tety andro ve
ia efa hitsangana zany ny komity anatanteraka nio andrindra sy anatanteraka nio ataotsika hoe concertation nationale na débat national na in'io hijery an'lay refondation na ny fanorenana ifotony an'le firenena satria averiko anay mandeha reto tsy code électoral irery tompoko mahavaolana eto am'ty firenena ity raha anitsikely any code électoral anao tsy maintsy manidy mikitika ny constitution tsy maintsy mijery ny loi sur les partis financement na parti financement na campagne électorale sy ny sisa ny fomba fiasan'ny parti anao propagande zao eto amitsika démagogie ny andro tokony nefa ny tokony ho izy tokony hoe zao ny projet de société anay zao ny programme fanaraka am'zany ary hitanay tany fotony ny olana am'le izy fanaraka amy teti-bolam-pirenena zao ny mode de gouvernance anay reto ny ekipanao azy zany tokony hifananana amy resaka propagande fa ny sasany fandrevena hitany tany velany tany ho ataonay miami tamatavy ambatondrazaka ataonay ohatran'ny Paris aiza nafatarany tambanivohitra zany Paris zany tsy hitany zany fa de nofinofo be ohatran'izany fotsiny miaraka amin'ny corruption électorale reny fanomezana t-shirt fanomezana zo zany ane médiocratie ohatran'izany ny campagne électorale eto amitsika zany ilaina miara hitsy ka zay ny tenena hoe tsy resaka code électoral fotsiny problème eto fa problème be mamevana an'ireo ataotsy hoe mafia sy ny affairiste eto Madagasikara ny tsy fipetrahana an'le ataotsy hoe règle de jeu de la démocratie zay mba hifanarahany rehetrarehetra am'izay hifampifezana manomboka izao karaha miteny an'izay anao Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo de ny atreto aloha de zao zava-misy zao mety am'reto mpitondra fanjakana ireto mazava loatra zany fa ny fitondrana de tsy ho avy amin'ilay ao anatin'ity fikonan-dom-pirenena ity rehefa tsy ho avy ao anatin'io izy de tsy maintsy anakihana ny initiative zay raisinareo anakihana ny fikonan-dom-pirenena izay ho tanterahanareo io mety ho efa noeritreretinareo ve ny démarche na ny paikady eritreretinareo atao hampanandanja izay hevitra ho tinapaka am'izany fikonan-dom-pirenena izany ya ny fitondrana am'izao fotoana zao ane raha nomeny ao amin'ny ACC izy nanara-dalàny raha minome tany amy CENI izy nanara-dalàny fa saingy le système rehefa jerenao ohatra CENI solotena mpanjakana atsy amin'ny Sénat solotenany atsy amin'ny ACC atsy amin'ny ACC solotena atsy amin'ny Assemblée nationale solotenany androm-panjakana daholo ny akamarony ao de ohatran'izay koa ny are amin'ny ACC verrouiller le système de zay ve azo iainana amy saina tsy miangatra tsy mety le izy fa miteraka ady korotana io de zay ny hoe aleo misoroka to zay hiditra amin'io système efa verrouiller io kasakasaky zay hiditra amin'ny système verrouiller io fa hoaingotsehatra ianao amin'io hoaingotsehatra ara-démocratique ianao amin'io fa ny olany ihany ny angalabato any io zao vo manomboka ny resaka refontin'ny liste électorale de ny ataony CENI aty ambony izy ngeza be fa ry ambany olona pikarama ataotsika hoe pikarama vonjamaika kely fotsiny antselika no mpanaovana ny recensement le liste nefa aim-pireneny zany tsy afatra kitotoatran'izany misy eto azagaga ianao azagaga ireo raha misy any amin'ny ray alina sy ray hetsy ny doublon ohatrany tamy teo azagaga ianao raha misy any amin'ny enimpolo ambizato enimpolo sy ray hetsy ray tapitrisa ny karapanondro namboarina angalaram-bato ary reny raha jeretsika tamin'ny fotoanandro reny tsisy nantoko ray zany nahitan'izany tsisy na ny safidy na ny CENI na communauté internationale satria reny rehetrarehetra eny fa sady aty ambony fotsiny fa ary amin'ny mialatsiny amin'ny terme hoe carrière ambato ary tsisy mpanara-maso banaka be ny mifanaovana manœuvre électorale any de zany mahatonga anay hoe tsy problème na logiciel fotsiny io tsy problème na zao fa mila jerena kapobeny mihitsy le système mba ahafahantsika
mametraka an'izany élection tena tokony ho izany raha élection fotsiny jerena ny fanoerana moa Andriamatora Kotombo Jean Louis fantatsika fa akoatra ny RMDM de misy ihany koa ilay vondrona hafa ohatra hoe ny panorama ny mpanohatra rehetra mihitsy ve no tena miray feo ao anatiny ity hoe firosoana amin'ny fikonan-doham-pirenena ity sa mbola mihevitra ny anatin'ireo elatra hafa ao anatin'ny fanoerana ianareo eo anivon'ny RMDM ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana zao fa le fotoana moa anazavana azy atsipiriany am'le hoe zao anie ny problème io resaka constitution code électoral loi sur les partis 60082 tery le fotoana atsika fa ilaina azavaina amin'ny olona hoe reto anie ny problème mahatonga ny firenentsika misy alternance musculena fanonganana foana de miteraka instabilité politique foana de miteraka tsy fahafahana mampandroso araka ny tokony hoy satria le olona lany eo manahirana lasaiko aminareo fotsiny zao ohatra resaka financement na parti sy campagne anao campagne électorale anao propagande eto amitsika satria ny lalana sarotra eto ny sala am'izany any amin'ny 50 millions de dollars ny lainy antokoray voa afaka mahavita premier tour deuxième tour izy ary mbola modeste izy am'izay fotoana zay ny anaovany an'le izy any antoko eto manana zany tsisy de voatery financement occulte na volaka maizimaizina no ahitana an'izany na ny sasany varotra bois de rose tamin'ny fotoan'andro de manam-bola be de miantsiady hoe tongava am'izay ary fanina antsika de olona mpivarotra bois de rose mpivarotra tanyrazana ave zany no fidiny gasy hitondra azy de miendrika atsika amin'ny taonarivo fahatelo zao ve zany mampalahelo na sasany ao amin'ny fitondrana satria ny système d'inspection générale de l'état eo ampelantanany de afaka mangalatra ao izy de tenenin'ireo inspection reo hoe tandremo azy amin'ny tenitenareo fa mila voly zay amin'ny campagne électorale de le candidat zay mba ataotsika hoe misy mendrika fa be debe ny candidat mety mendrika fa tsy manam-bola satria tsy nangalatra tsy financer ny tany velany na sala am'izany de tsy mba afaka mihitsy hitondran'ny firenena ity io zao ny code électoral am'izao fotoana zao ny code électoral io tamin'ny fotoan'andro de ny lalin'ny assemblée nationale lanininy teny amin'ny sénat de nalefa mba hoe ho promulgué ny ACC misy article 74 75 tamin'izy io mba nyteneny teny amin'ny assemblée nationale sy ny sénat hoe tokony tsy ahazo financement avy any ivelany zay candidat mba hitandrovana ny fiandranam-pirenena de nikatsan'ny ACC zany de novana hoe mahazo satria ny candidat sasany financement avy any ivelany no ampiasaina inona mahafotana mafaty sy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny hoe tsy mahazo financement any ivelany zay tokony ho candidat fa de nikatsanany de le ACC lasa mpanao lalàna ny ray zany fa ny tokony nataony naveriny eny amin'ny assemblée nationale teny amin'ny sénat zany raha ohatra ka tena hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de azavainy ny antony de zala am'izany zao hitanao fa lasa miteraka fivarotana ny tanyrazana zay manana raha ohatra misy société anankiray manana intérêt eto amin'ny firenena eto ka financer parti anankiray tsisy démocratie vaniny zany ane eto indrindrandrindra koa ampolison'izay ny élection eto amitsika any aiza adino fa ny olona any velany no mifinancer azy ny Union européenne ny ino ty izy teo ny PNUD zany ane no financer campagne aiza nanananao souveraineté zany raha amin'ny Union européenne fotsiny ohatra de raha tsika miteny ny frantsay hoe ohatran'izao tsy mahazo anaovana Madagasikara ohatra nanaovany tamin'ny président Ravalomanina hoe ilaina ongana io nga ny Allemagne nga ny Union européenne afaka ny tenina ny Amerikanina de naongana izy ary Andry Rajoelina ny tenen'ny président Ratsiraka tenen'ny Sarkozy hoe apio izy anongana ny Ravalomanana zay ane le problème eto amitsika de vongana amitsisy diany ianao efa resaka fifidianana ihany moa sika
isan'le hojerenareo eritreretina hojerena ao anatin'ity fikaonan-dom-pirenena ity ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny pitsopitsony rehetra momba n'le fifidianana ao anatin'izany le lalahy-pifidianana sy ny rijateny mifeny fifidianana ao anatin'ny tanjonareo mazava loatra angamba ao anatin'izay ny fijerena hoe ahoana ny anatanterahana fifidianana madio mangarara ekeny rehetra ny zava-misy aloha nefa ny atreto Andriamatora Kotombo Jean-Louis dia ny senia efa manomana izy ary efa mandroso ny fanomanana an'izay fifidianana izay raha ho an'ireo fifidianana izay eritreretina ho tanterahana amin'ny 3 sy 4 manahoana ny mety fahitanao ny endriky ny fanomanana amin'ny endriny ankehitriny ny fanomanana izay karakarainy ny senia miainga amin'ireo fanisana mpanisa mpifidy sy ny fanomanana amin'ny ankapobeny. De izy io satinony anankiray am'le règle de jeu de la démocratie ny élection. Ao anatin'io code électoral io anisany olana lehibe fanaovana an'io liste électorale io, anisany olana lehibe ny carte électorale, anisany olana lehibe ny iza no mitondra an'le résultat ka ho alefa any amin'ny ACC sy ny sisa fa any misy manœuvre électorale. Raha ny RMDM manokana zao sationany amin'io confection na liste électorale io ny nay tsotra tsisy na antoko ray aiza faiza mandrevy, tsisy na entité ray aiza na société civile maharaka ny fotony any confection an'io liste électorale io tsisy. Vokany araka ny teneniko taminareo teo misy any amin'ny ray alina sy ray hetsy ny doublon, misy any amin'ny 80 alina sy ray hetsy sy ray tapitrisa carte d'identité tsy mandeha amin'ny laoniny satria tsy maharaka an'izany fa fasady aty ambony aty fotsiny no manara-maso reo. De nenay tsotra raha confection na liste électorale io zao reto ny tokony atao. Voalohany indrindra ny fokotany manao azy isaky ny trano de atao ny liste électorale de affichena isaky ny quartier na isaky ny boribory miparitra. De aveo misy assemblée générale ataon'ny fokon'olona de vakina-pahabe maso eo hoe reto ny fidy eto amintsika ao amin'ny ranona reto sy reto sy reto amin'ny ranona reto sy reto sy reto any fokotany any ambanivohitra any izy any tsy mahalala an'izy. De eo ny olona miteny hoe rano zany efa nijadra, rano zany tsy fantatra eo anatin'ny fokotany zany, rano zany efa maty sy ny sisa. Ny fokon'olona zany manao délibération an'le liste électorale authentique petraka eo amin'ny fokon'olona iny, eo amin'ny fokotany iny, copie no alefa any amin'ny ambaratonga ambony any mba ivalidena azy. Ny faharoa tokony misy comité de vigilance électorale zay tendren'ny fokon'olona iaro ny safidiny manara-maso manomboka amin'ny confection na liste électorale mandra-patonga any amin'ny fifidianana. De tsy andaniny tsy eto Madagasikara fokotany aizany tsy misy fiangonana de ny fiangonana koa mba manangana parallèlement comité de vigilance électorale de base. De ireo comité de vigilance électorale reo miaraka amin'ny fokon'olona manara-maso any fotony. Raha misy zavatra tsy mety eo manao rapport aingana izy any amin'ny tribunal électoral tonga de eo ataony akety de bevinany 2 taona 3 taona hatramaizina. Zany zao azo antoka tsara mangarahara tsara ary tsy mandany vola be makaiza fanaovana confection mba tsy fanimpanatsony tokony atao zany. Nefa zavatra hafa io ataon'ny seni io be ambony aty fotsiny izy fa kely fintro kely ary olona mpanao asa tselika ave tompoko no mpanaovana an'le liste électorale alay voatsaina any ambanivohitra any amin'ny eniny any olona de fa lasa miasa am'izao paritaka koa ny tanàna izy nefa asa tselika no ataony izy ve iraharaha ze iandriny olona na tetiny olona eny atsara etrena no an'izany fa ao anatin'ny 2 volana 2 volana sy tapany azy vitatsika de vita. Totohatra an'izany no ametrahana ny fiainan'le firenena tompoko tsy mety zany aleo miady hevitra dinihana point par point de zy hevitra mety tsaratsara kokoa zay ny laniny be sy ny maro. Anisany nalaza be ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo Andriamatora Kotombo Jean-Louis le fanapahana izay niraisina tamin'ny filan-kevitry ny minisitra hoe iantso trano pirinty tsy miakina ny fanjakana anampy amin'ny fanontana ny karapanondrom-pirenena. Somary nanitsy an'izay serasera izay moa ny avy eo amin'ny ministry ny ady-tany saingy ho anao manokana ahoana nandraisanao an'iny fanapahan-kevitra iny tompoko? Zany zavatra zany efa ela no efa tokony dinihana. Ary indrindrandrindra ianao manana trano pirinty nasionaly atsarao io atsarao io mikasika ny jugement supplétif
de zao ny eritreritray azo atao tsara ny manao an'io a fa faobe raha omena appareil photo numérique anankiray ny commune misy any amin'ny 800 commune raha Madagasikara de manao opération carte d'identité ny commune na herinandro eny amin'ny fokotany anankiray makasary zay tsy manana kara-panondro makasary zay feno 20 taona otrono ny fokon'olona fa tsy atsokosoko de ny fokon'olona ny vavolombelona hoe tia tokoa zanaky ranona de misy dokotera eny mazava ho azy manao jugement biologique hoe tena feno 20 taona ty à peu près eo amin'ny 30 taona ry à peu près zao de zay raha atao apahabe maso programmena ao anatin'ny efa bolana tompoko na 5 volana farafahelany manana kara-panondro daholy eran'ny Madagasikara zay tokony anana kara-panondro tsy lafo fividianana an'izany appareil photo numérique zany azo atao tsara zany de atao am'izay le confection an'le carte d'identité de manana daholo ny rehetrarehetra diny pièce justificative entina ataotsika hoe ifidy fa tsy ilaina ntsony ny carte électorale fa ny carte électorale tompoko anisan'ny fomba anankiray ahafahana mangala bato zany azo atao zany tsy mandany vola be manahoany zany ary mangarahara satria ontrony fokon'olona anao carte tsy mandeha amin'ny laoniny eo anao fantatry ny fokon'olona taizy ty averiny amin'ny fokon'olona ireo carte d'identité reo zarainy anizy ty tsy afaka manao an'izany foana tanteraka ny alabato amin'ny fanaovana carte d'identité nationale ary ao arina mbola azon'ny commune ampiasainy iny appareil photo numérique iny satria nonoatra zany zay tsy milaza hoe zany ny mety satria ny azo edinikevitra noatra n'zany mba natsaratsara kokoa ny fifidianana zany sosikevitra rehetra zany ve nefa ny fijerinareo azy eo anivony RMDM satria ny raha ny échéance électorale na ny fotoana natanterahana fifidianana raha ny tokony ho izy efa tokony hirosoana amin'ny faraparany taona 2024 tsy ampihemitra lavitra be ny ilay fempotoana natanterahana fifidianana ve zay sa ho tafiditra ao anatin'ny fotoana tena aradrariny sy ara-dalàna tokony anaovana le fifidianana ihany isika raha toaka mandray an'izay sosikevitra avy aminareo anivony RMDM zay safidy io na itsika iroso ho andeha amin'io zavatra médiocre io amin'ny système verrouillé io de am'izay fotoana zay tompona ndraiky isanao am'izay fotoana zay raha misy olana eo raha misy ady eo na sala am'izay na ianao hoe andao iroso anatsara an'le règle de jeu de la démocratie de am'izay fotoana zay tsy tokony isy fividianana roso raha tsy milamy io mba tsy isy raha na iray aiza latsaka eto am'ty fireneny ty safidy io tompoko safidy sika vaoaka malagasy io na zay te hiroso miroso de avy eo iady de toinina firenena efa mahantra ty mbola tratrany crise politika lalina be indray rehefa avy eo na iroso tsisy maty fa naja tsara miady hevitra am'izay mety tokony atao ampandrosoana apety an'ity fireneny ty safidy io tompoko fa zay de miroso am'izay faharoa zay iroso efa betsaka zay antso maro isan-karazany fanaovany zay fa de ny sasany ohatra miantso anevitra fotsiny ianao de aleo irosona am'izay izy de ho hita eo efa ndresana to moa ny mahakasika an'le resaka jugement supplétif zay hoe tsara atrehan'ny rehetrarehetra sy ny sisany tam'le tolo-kevitra rehetra teo zavatra mahagaga mantsy raha ny serasera mandeha zany atreto de hoe 3 tapitrisany isan'ireo mpifidy mbola tokony ho ampijirina ao anatin'ny lisy mpifidianana ary asa aloana hoe hiazakazahana be le resaka jugement supplétif teo fa efa miverina miazy ireo mpirakitra manerana ny nosy am'izao fotoana zao misy mpanao politika avy amin'ny fanoherana na hitsy fitenena n'Andriamatoraka Tomo Jean-Louis ny teniny amin'ny hoe miomana angala-bato ny antoky eo amin'ny fitondrana mahatonga an'izany zavatra rehetra izany tranga ohatra ny te hanontany ianao manokana ny hoe miombon-kevitra amin'izany ve ianao sa ahoana ny fahitanao an'izany fiazakazahana tampotampoka izany raha io fomba fiasa am'izao fotoana zao io raha amin'ny système io de hita fa afaka tsara izy angala-bato afaka tsara izy anao manœuvre électorale any fotony any na fanendrenan'ireo ataotsika hoe mpikaramatselika anao an'le liste électorale reo any ny seneny tsy mahalala olona any ambany any zany any am'fokotany any fa misy olona asina amin'ny teny hoe ity
no alefa ry tianao teoria de efa maneuvre ane zany de efa maneuvre zany ka zay teneniko zay hoe raha io fomba fiasa sy io système io de efa malalaka tsara mihitsy ny maneuvre électoral azo atao ka raha ohatra ianao iziriziry lingilingy iroso am'izany ihany de asakasakany asakasaka zay tianao am'izany fa zay RMDM manokana de efa nametraka hoe tsy roso amin'ny fifidianan'izany raha tsy mipetraka le règle de jeu fa ifamono am' tsisy dikany eo tsisy ary le règle de jeu azo amboarina tsara tsy lafo be fa le volonté politique ary ny fomba fisainana ao anatiny de hoe ty misy tolo-kevitra ny anay ohatran'izao ny tolo-kevitra ny atsy ohatran'izao ny tolo-kevitra inona ny metimety kokoa am'ireo de zay metimety kokoa ary ny farany zava-dehibe ho an'ny firenena rehefa ifanarahana tsara ohatran'izay le règle de jeu je lany eo tena lany am'ny safidim-bahoaka marina loavina tapony loha tompoko misy stabilité politique agoavana be to amin'ny firenena ary afaka mampandroso any firenena tsara tsika fa ratsy zany de iverina amin'ny alternance musculé lava io tsy piako eto fa le règle de jeu ny arahana mamolavola satria tsy an'ny opposition tsy an'ny fitondrana io tsy an'ny ny rakotorarebe io tsy an'ny société civile io fa antsika rehetra fa ny faninanana rehefa avy eo ny projet de société ny programme séquentiel atongavana ho am'izany fanaraka amin'ny teti-bolam-pirenena satria io ny vola tena anaovana an'izany ny mode de gouvernance ny équipe anatanteraka an'izany zany ny tokony ifaninanana rehefa avy eo ary rehefa mipetraka tsara le fitsipy dalao fa raha tsy zany de ifamono lava eto sika ifanompa lava eto sika lany vola am' tsisy dikany zay irotsaka eo tsy aritra ihany moa ny resahana ry izy mianaka ny amin'ny hoe ny fotoana androany niakatra teo amin'ny fandarana iray tamin'ny onjapeo ny filoalefitry ny sely de efa nahitana taratra sahady an'izay karazana hoe aya an'ireo olo-pirenena mikasika an'izay fiatrenan'ny fifidianana izay raha ny fanehoan-kevitra izay nataon'izy ireo tao anatin'izay onjapeo androany izay etsy andany ny Andriamatorako Tombo Jean-Louis tianay angalana ny hevitrao satria ny resaka fifidianantsika teo ny zavatra hita aloha hatreto ny ny ao anivon'ny fitondram-panjakana ny antoky eo amin'ny fitondrana ny tena marimarina kokoa efa manao ny fihetsiketsehana etseroa mikasika ny fankalazana tena ny am'izay fiomanana sahady am'izay resaka fifidianana izay ny hita de mahazo alalana somatsara malalaka ny fanehoan-kevitra rehetra izay ataon'izy ireo anatin'izany tsy mba toy ianareo ny fanoherana izay sakanana lava sy misy ny fepetra izay takina sy ny sisa tany analanjorofo aza moa dia ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie-pirenena mihitsy no nanotrina nyreo dynamisation ny antoky eo amin'ny fitondrana ahoana ny fahitanao indray an'ireny fihetsiketsehana samy hafa ireny ka ireny le teneniko aminareo hoe le 60 082 n'olana fototra am'ireny io lalàna io efa tamin'ny 1960 de milaza hoe raha hidina an-dalambe na fa misy tsy tatinao na anao fivoriana kalamanjana na anao fivoriam-be le bebe de tsy maintsy miera aloha any am-panatanteraka eo meo alalany zay fa hitrongy anareo tompoko de izy viadala ame alalana anao nefa ianao adversairany ary izy manara-dalàna any ao anatin'izany zay tadidio tsara manara-dalàna izy fa io lalàna io mihitsy ny tsy mety eto am'ty firenentsika ity de izay ny mahatonga anay ato amin'ny RMDM no hoe mila ovany io lalàna io raha ny tokony hoe izy ny tolo-kevitray de hoe raha hidina an-dalambe ianao ny asan'ny mpanao politika rehefa tsy eo fitondrana ilaina midina any fotony mitily ny olana any mitily ny filana any miezaka mitady vahaolana am'ireny de amboariny reny vahaolana ireny ho programme azo tanterahana ao anatin'ny 5 taona de avy eo manomana ekipa de avy eo anao mijery ny mode de gouvernance de rehefa tonga amin'ny propagande reo navoakanao tiany vahoaka ianao satria malala ny olana any mahita an'le vahaolana lany ianao tonga de opérationnel ianao rehefa avy eo zay tsy lany ray midina any fotony zay ny tokony izy fa ny eto amitsika azony zay mpitondra tao tsy mifitondrana am'izao fotoana zao rery azony zay mpitondra tao ny manome lalana na tsy me any lalana anao no 60 082 io de lasa le firenena mipotika lasa le parti politique ny tsy afaka miasa azonao reo any ane le olana eto amitsika fa tsy resaka code électoral fotsiny
Andao zantsika eo aloha ny firesahana ny resaka fikonan-doham-pirenena sy ny fifidianana Andriamatora Kotombourgeon-Louis fa ifantoka amin'ireo vaovao malaza tato anatin'ny herinandro sika manomboka eto io raha teo moa no anisany andrasany maro amin'ity fandaharana ity ka ny vaovao mitany anisain'ny maro aloha zany hatreto dia ilay Forum national des investisseurs pour l'émergence de Madagascar. Be dia be ireo zavatra nyresahana sy nampanantena ny filoham-pirenena nandritra an'izany hetsika izany. Resaka délestage tsy farana raha tsy any amin'ny taona 2022 fa mpanantenana maro isan-karazany ary indrindra nanaitra be ny fanomezana vahana ny hoe fanafarana biby dia ny elefanta, ny girafy ary ny zebra izay hoe entina ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Tena ho avelanay mirahavavy malalaka mihitsy ianao anome ny fomba fahitanao ireny zavatra rehetra ny tranga ireny. Dia ireny indrindra no anisan'ny resantsika ao anatin'ny code électoral. Raha ny tokony ho izy averiko nay mandeha indray programme azo tanterahana fanaraka tsahana amin'ny loi de finance zay no tokony ho atao eto amin'ny firenena ity fa tsy revirevy ho ataoko miamita matavy ho ataoko inona ty izy teo ho ataoko Paris Ambatondrazaka dia tia indray ho ataoko Afrika Madagasikara ngamba nafatra mositsetse zany mositsetse zany dia lalitra raha vao kekerina zany ianao dia matory mandra-pahafatinao dia ho afarana koa zany fa mbola tsy fahita zavatra totohatra an'izany tokony ho feheziny lalàna hoe tsy mahazo manao zavatra tsy azo tanterahana tsy mifanaraka amin'ny teti-bolam-pirenena tsony fa mamita bahoaka mamitaka ny firenena ianao hoe zay ka tandravadika hoditra amin'ndray Andry Rajoelina io fanaovana démagogie io mpanao ronono tavy zay any faritry Bongolava zao fa niteneniko teto hoe asina piso ny omby eran'ny Madagasikara hélicoptère no anenjehana ny daly hoe drone no ananovany dia mba niandry ny olona tany hoe averiko feo eto hoe raha mba aona ihany le programme fa raha very zany ny omby dia miantso an'le omby le manja aiza ianao dia miteny le manja ery mitapina ambohiby zany moa tenoboatra fanafenany daly ny omby aty tapina ambohiby dia aza mihetsika eo fa dia ho avy ny hélicoptère fa iantso an'ia président Andry Rajoelina andefa hélicoptère dia andefa drone zavatra kitototra zany no ateonao ny vahoaka nefa zavatra tsy azonao tanterahana tonga dia tokony ho disqualifié ao anatin'ny code électoral zay mpanao ronono tavy ohatran'izany fa mpamita bahoaka dia eo ianao zao ampiditra angidina mositsetse amiditra isan-karazany azonao tenenina daholo fa tokony ferany lalàna hoe zao ny tokony azo atao fa zao zavatra tsy azo atao kosa rehefa manao propagande ary zavatra azo tanterahana ny tokony atao eto amin'ny firenena ity. Ny resaka niny fanafarana bibidia avy any ivelany iny moa namana lilira faralahy teo dia ho resantsika kely mialohany anoizantsika nresadresaka amin'ny vahiny namana lilira faralahy ny fomba fahitany ireo mpisehatra amin'ny Facebook na tabajora serasera aniny vaovao izay isany nalaza nresantsika teto moa le hoe ilay zavatra nambarany filohany antemeram-pirenena réaction mikasika an'ilay zavatra nitranga tamin'ny solombavombahoaka Lanto Rakotomanga no isan'ny tena hoe nalaza fa dia tia koa dia tena isan'ny tena nalaza tao amin'ny tabajotra tsireraka vakitsika kely hoe inona daholo fomba fijerin'ny olona manoloana indrindra n'izay tranga niseho momba ny forum iny zay eo no milaza hoe ity moa zany dia tena tsikaritra tokoa hoe dia mbola misy mitehaka ihany ozy ny sasany manao ny réaction etsy dorotanety etsy seroa ve ozy izy tsy lasa kitoza ty koreny tsy aleo ve ozy izy le tena mampiavaka ny Madagasikara ihany aloha no arovana ary atao zay kolokoloana anazy fa tsy manafatra an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ankoatr'izay isan'ny réaction any olona ihany koa tao anaty tambajotra tserasera taony hoe ny biby tsy hita fa tsy ao amin'ny firenena iray no mampiavaka azy sy misintona ireo mpizahatany fa tsy ny hoe haka biby atsy Afrika dia hitombo ny mpitsidika raha meva azy ireny ozy izy mato azy fa tsy mety amin'ny toetrandro. Président koa moa ozy izy mijery dessin animé betsaka loatra lasa nalaza be aloha ty resaka dessin animé ty tao ao misy miteny ndraiky hoe tsy hoe zany ve no isitomana olona aty aleon'ny olona makatsy Afrika atsimo ozy izy amboary aloha izy ny resaka sécurité sy ny sosialim-bahoaka fa za dia midongy randrana tsy manendrika atsika zay zany resahan'ny olona mikasika an'izay
maromaro moa izy ireo fa de ngamba ny vitsivitsy any novakina namana lelira faralahy guide vitsy Tsimbazaza raha maty ozy izy tsy ampy fikarakarana ny Autriche ozy izy nisy tao koa efa maty koa ny giraffe ny éléphant sy ny zèbre indray no afarana eto indray hovonoana ave karakara aloha ny efa eto vao mandinika ny anafatra biby hafa raha azo atao zay zany ny fanehon-kevitra ampahampahany mono resantsika mikasika an'izay isan'ny niteraka resabe fa niresaka niny forum iny any sika dia hovakitsika kely koa ngamba fa miteny frantsay izy ty ampahany amin'ny article zay nisoratan'ny RFI satria niresahanao teo namana lilira faralahy hoe akoatra ny resaka hoe fanafarana biby dia am'le resaka safari io de tena be dia be tokoa ireo fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena nandritra izany vakiko amin'ny teny frantsay izy ty satria io no mamitina an'ilay article izay nisoratan'ny RFI isotonana ny hoe inona marina ny tena hevitry ny olona satria ny matetika rehefa miteny amin'ny fahitalavitra eto amintsika gasy dia saika ireo manasoasona ireo izay mideradera sy midokadoka ny tena seho fa ty zany no article navoakan'ny RFI de zao soratra atao hoe à la sortie ozy izy les commentaires sont acides. Sa logique est effarante ozy izy. À chaque problème, la solution proposée est la construction. Notre justice est défaillante, pas de problème. Nous construisons des tribunaux et des prisons, ironise les diplomates en reprenant l'argumentaire utilisé quelques minutes plus tôt sur scène. 4 ans qu'on l'entend dire les mêmes choses. Comment voulez-vous espérer un changement? Se désole un acteur influent du secteur privé. Nous venons d'assister, explique l'un des plus gros bailleurs de l'île, à l'énumération d'une longue liste de projets entremêlés de slogans et dont l'échéance annoncée se situe à l'horizon 2028, comme s'il était déjà réélu, laisse-t-il échapper. Si certains ont douté encore, cette fois, le message est clair, le président est entré en campagne. Zay zany ny fampitinana ny article mazava ny tiany mpanoratra ambara mazava be ny tiany mpanoratra ola zay na mikasika an'iny forum izay notanterahana teny amin'ny sisiny. Ia, zay ny mahakasika an'ireny faneho-kevitra ireny, iny moa zany de efa hoe mampiavaka ny fandaharana ny vaovao malaza fa de tena tsy tapitra mihitsy ny buzz any amin'ny réseaux sociaux mahakasika an'ity fitondrana ity. Nisy aza moa nanao sary adaladala alika ny lokona zèbre tsy naseho anay teto moa izy fa niarana hita an'ireny sika entina ilazana hoe na de hatramin'ny ataontsika hoe ankizy kely ara de lasa ohatrany manevateva mironiser an'ilay hevitra rehefa tsy tena voadinika tsara le izy ka mila saina anankiray tamin'ny faneho-kevitra teo tsy nivakin'ny namana Clémence Rarnirina moa fa niserana kely teo fotsiny misy manontany hoe fa de iza loatra no miconseiller manome hevitra n'ity filoham-pirenena ity fa tena ohatrany tsy mandeha amin'izay loha ny zavatra rehetra. Omeko anao Clémence ny fanontaniana manaraka fa tsetsatsetsy tsy aritra. Misy zavatra kely tiako anaovana commentaire ao anatiny voalohany indrindra aloha mikasika ny arena eto amintsika arena Voajanahary manana plante endémique be dia be tsika eto. Manana zava-mananaina zay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara tsika azo atao tsara mihitsy manao reproduction an'ireny multiplier an'ireny mba hitombo tsara araka ny tokony ho izy. Ohatra ny baobab io zao azo atao ny manao karazana forêt de baobab amin'ny faritry Morondava iny ohatra programme ataon'ny fanjakana amin'ny reboisement azo atao zany. Manana an'izany forêt de baobab zany ny taranakitsika any aoriana milaza aminao fa mahataritsy olona be dia be zany no tokony atao. Manarak'izay mikasika ny doron-tanety. Doron-tanety io fa isa-taona io isaky ny farany saison de sécheresse volana septembre octobre misy rivotra eto sady maina ny bozaka misy doron-tanety foana eto na de endry be daholo itsika rehetra. Fa misy mesure efa natao ary tokony atao mois de septembre octobre tokony manao pluie artificielle ntsika eto mba hisoroana ampienana be dia be le doron-tanety fa tsy fatany zany fa miami no fatany zay le hoe fitondrana mpandrevy de io zao normal le niteneniny rehetrarehetra hoe mandrevy manao zavatra zay tonga ao an-tsainy de avoaka raha dedaka zany ny fitondrana amin'izao fotoana zao ka mampalahelo fa zay koa ny problème tsy afenina amintsika fa mal encadré be amin'ny lafiny ara-politika ny fiarahamonina malagasy de lasa tratrany atao hoe aliénation lasa manaiky tsy mivaky loha
am'le zavatra misy aminy a fa de iainana fotsiny ihany zay le encadrement tsy ampy ara-politika a éducation citoyenne tokony atao eto am'ty firenentsika ity fa miresaka niny forum iny ihany sika fa izy ity ndray de mitodika aminareo mpanohitra satria isan'ny noresahan'ny filoham-pirenena tamin'iny forum zay nitanterahana te nivato iny ihany koa Andriamatorako Tombo Jean-Louis ny hoe ilaina ozy izy ny fisian'ny stabilité sy ny opposition constructive mba ahafahana manatratra ny fisandratany Madagasikara aminy zany nareo mpanohitra tsy manomehany tsy opposition constructive zany ianareo zay amin'ny firany fanehoan-kevitra napetraky ny filoham-pirenena inona indray no amalinao an'izay fa ny opposition constructive am'le olona misolelaka olona mandokandoka azy zany no ilainy izy iananao an'izany eto au contraire manitsy zay hoe reto ny tsy mety zao ny tokony izy reto mety zao ny tokony izy fa tsy enono zany ny azy le raha dedaka ihany ahita zavatra vaovao tenitenenina sahala am'regny covid reny ane milaza aminareo reny de enatra be vava ho an'ny firenena malagasy tapabolana venao ny tonga teto aminao le aretina de milaza fa mahita fanafodiny ianao na tsonao daholo zao tontolo zao tonga ny afrikana ny dodododo tondra ropilany na haka an'le fanafodiny kay zavatra tsy mandeha aminao mahamenatra ane reny fitondrana tsy izy tena tsy norme tsy ihany reny tandravadik'oditra amin'ngiay any rajoeliny reny toetra ny voajanary reny ka eto de miteny amintsika vahoaka malagasy ray manontolo mba sy safidio ihany ny olona hitondranao fa tsy feoany fotsiny isan'ny vaovao mbola malaza ihany koa Andriamatorako Tombo Jean-Louis ny position feno fisalasalana zay nasion'ny fitondram-panjakana malagasy raha iresaka mahakasika ny ady misy eo amin'ny Russie sy Ukraine isika hatrang'izay mazava loatra moa zany fa tsy mahafaly ny tandrefana io zavatra io amin'ity herinandro ity nefa hanamarika ny 50 taona nisian'ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Russie ny fitondrana mandeha ny mpimaso fa ny fantaniana hoe mety anao ahoana ny veloko bahitranga atsoatsy Andriamatorako Tombo Jean-Louis eto de hiteny amin'ny alalan'ny teza zay antoko tariako amin'ny saina tsy miangatra milaza eto fa tsy mendrika amin'ny voaka malagasy ny tsy lazana ny marina sy ny rariny sy nitsiny fa matahotra no nitahotra zao de tsy raha rava ny rindriny Berlin ravan'ny firaisana sovietika teo aloha de efa mba mifanaraka ny rosianina sy ny amerikanina miaraka amin'ny OTAN hoe aza hitarina metsinanana ny OTAN tompoko na naiky izany fatapoko fatapirenena ny tandrefana tsy tateo nefa tonga de nitariny George Bush atraty ambaravara tany rosianina ny OTAN atao inona entina iencerclena ny rosianina satria ny rosianina manana bomba nucléaire ka so de zay ane ny fototry olana io de vokatra zay ny rosianina vokatra zay niezaka hiaro tena de rehefa niaro tena izy na avaozany daholo ny fitaovam-piadiana na avaovany ny fomba fiasa na avaozany zao rehetrarehetra zao nefa de mbola nitary ny tandrefana ihany ho ampidirina ao anatin'ny OTAN ihany koa ny ukrainianina ny georgianina da nizany izy eo amin'ny toeran'ny Rosia amin'ny saina tsy miangatra nizany izy eo amin'ny toeran'ny Rosia tsy maintsy mireagira satria mandalo eo ambaravaranao ny bomba nucléaire ao Roumanie misy base militaire ny OTAN nantanina ny OTAN tamin'ny fotoanandro hoe fa maninona de hoe ierovana ny Iran so de andefa balafo manga ty ny iranianina nefa zavatra entina hoe iencerclena ny rosianina io ukrainianina io tompoko ny satria amin'io misy rosianina RUS ponina rosianina taloha mihitsy mipetraka tamin'ny faritra atsinanany tao am'le Donbass Donetsk de fa reo mba nitaky ny fahaleovan-tenany fa misy antso zay ataon'ny ukrainianina de efa mifanaraka tompoko tamin'ny 2014 teo anatrehan'ny Rosia vavolombelona
teo anasehan'ny Rosia ny frantsay sy ny Allemagne hoe mba mena autonomie ireo fa natosy ny Amerikanina le Zelensky am'izao fotoana zao de tsy nety nanaraka an'izay de ny tenin'ny Rosianina tamin'ny Allemagne sy ny frantsay hoe mba tereo io manaraka an'le fanarahana mba hisy autonomie fa tsy ny rarahin'ny Allemagne sy ny frantsay raha zany teo amin'ny Rosianina de io ohatran'io mihitsy ny tena nataoko iza ve fa eo potitry ny tranoko no asiana bomba atomika olona ny Rosianina mitovy raha amiko de diavinao potehina normal be mihitsy ho anteza io réaction-ny ina ty izy teo réaction-ny Rosianina io tompoko ary ny tandrefana rehefa nandeha ny mondialisation vony bloc socialiste de nandeha ny mondialisation de avetrany de nieritreritra fa izy no baiko an'izao tontolo zao de io ny vokany mbola nanery an'ny Rosianina izy darofan'ny Rosianina de zao mihina fatiny ny Europianina hatrany amin'ny Amerikanina hatraty amin'ny inona ty isao ny Anglisy hatraty amin'ny ny Italiana sy ny sisa ka itsika ianareo voaka malagasy tsy miendrika ny fitapitahana tompoko tsy miendrika ny anafenana zavatra hita fa tsy mety fa ny tokony ataon'ny tandrefana mifandamina meo an'le autonomie ny ereuran'ny Rosianina fotsiny satria efa tao anatiny ady izy tokony takiny hoe andao ampanaovana inona ty izy teo référendum reo olon'ireo mba azo ny fahaleovan-tena na tsy azo tokony zay no nataon'ny Rosianina fa le zavatra efa zavatra processus entina encerclenan'ny Rosianina de voatery niditra amin'io izy ary izy manana fitaovam-piadiana sa izy ka zay le izy ka ho aty amintsika de ny problème tsika mbola firenena mantra firenena mbola eo ampelantanan'ny Banque mondiale ny FMI ny Union européenne sy sahala am'izany ny vola ampiasaitsika eto de be reo parti politika zay manampina ny masony tsy samy teny am'izany zavatra zany zay ny mampalahelo ary tena mampalahelo sy makarary fo tokoa satria zavatra tokony marina ny tazahanao ny inona ty izy teo ny firenenao fa tsy afepenina le izy mikasika ny fankalazana ny fifandraisan'ny Rosianina sy ny gasy na nisy io ady io na tsy nisy io ady io azo natao zany ohatrany hoe fankalazana ny fifandraisantsika amin'ny japonais na amin'ny ino ty izy teo na amin'ny sinoa na amin'ny frantsay na amin'ny anina azo atao zany akory tsy midika hoe momba ny atsy na momba ny roa ianao fa ny tokony ho izy mitombotoa atsika gasy ny tokony ho jerena io zao laza aminareo raha resaka ataotsika hoe panneau solaire zany raha any amin'ny roanjato centrale solaire madinidinika ny rahantsika miady miresaka amin'ny izy ty izy teo ny sinoa hoe mba meo zay fa alohana itsikelikely za mino fa meny sinoa zany fa saingy fotsiny noho ny tahotra amin'ny Union européenne noho ny tahotra amin'ny frantsay indrindrandrindra de tsy sahy mitondra ny firenena am'izao fotoana zao anao an'izany ohatran'izany tsosy ny solitra asany sy ny zezika androsiany zezika meny maimaim-pony aty amintsika ndraiky lao amin'ny NPK 7 ariary satria monopoliser-ny agrivety aizany fiatadiavanao ny tompontsoa mandana makany amin'ny Union européenne aloha teneny izy manana panneau solaire avenareo re Allemagne re frantsay mba meo zay fa rehefa tsy manana reo afaka amin'ny négocier ary amin'ny ny ino ty izy teo ny Rosianina na ny sinoa zahay fa lalapomba ohatran'izany any azo atao ahoana izy no sahanagejanao fa ny eto amintsika ny fitondranina zay napetraky nga Sarkozy io tompoko laha président Ratsiraka no anisan'ny ny teny an'izany tsy sa io andeha andikany anao rano dika izinga io izy zao tatoato indro makany amin'ny Macron inona ny atao fa ohatran'izao inona indray ny atao fa ohatran'izao zay ny le problème eto amintsika miresaka fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta ihany isika resahantsika kely ny resaka îles éparses amin'ny Madagasikara sy la Frantsa tokony isy fa tsy fantatra hoe foanana ilay fionana
eo amin'ny roatonta mikasika indrindra le hoe aiza ho aiza ny fandiniana sy mifandaminana nyty resaka fitakinany Élysée Parse ity efa nisy ny resaka teo aloha hoe cogestion no atao hatreto aloha zany mbola tena tsy hita marina hoe inona ny tena fanapa-kevitra farany raisin'ny rotonta manahoana ny fahitanao anyity fitakinany Élysée Parse ity sy manahoana ihany koa mety position mety ho raisin'ny frantsay raha ny fijerinao azy manokana. Eto koa de miteny amin'ny anaran'ny teza amin'ny mahafilo nasionaly ny antoko teza sy ny politika ny teza amin'ny saina tsy miangatra tompoko efa vita ny débat juridika tany amin'ny Nations Unies natrehan'izao tontolo zao fanapahan-kevitra hoe andiasy ireo nosy ireo fa de misy recommandation hoe alefaso le processus amerenana an'ireo amin'ny diasy fa ny olana lehibe ao anatin'le izy ane de zao hoe io Joan de Nova io ato anelanelan'ny Mozambique, Tanzanie, Seychelles sy Madagascar misy nouveau champ pétrolier be ny sisiny io any andrefana ao Mozambique de misy gaz naturel ao amin'ny Cabo Delgado 425 milliards de mètres cubes ao amin'ny delta de Zambèze misy any amin'ny 245 milliards na mètres cubes na gaz naturel zay saika ohatran-drahany total fa nidiran'ny jihadiste moa izy de mbola suspendu zao aty amitsika io be milanga io tsy miroro ao mahaboboka misy 20 milliards de mètres cubes na gaz naturel hitany sinoa ho an'ny frantsay zany mana be io indrindra am'izao fotoana zao de io no mahatonga ny frantsay manosika ny hoe sy mametraka saribakoly eto hoe mba hiara hitantana ile izy de mba anisan'ny mpamokatra izy zany ka izao le izy ho anay teza manokana ny zao tontolo zao efa milaza fa ndiasy ireo ny tokony atao zany de famirenanareo aingana tsy misy fepetra raha sanatry ka miditra am'izany cogestion zany ny fitondrana hiemitra am'izany de aminay haute trahison de l'état zany tompoko tsy azo ekena mihitsy zany fa haute trahison de l'état ndia Emmanuel Macron laza publiquement tamin'ny assemblée générale Nations Unies hoe tsy impérialiste atsony ny frantsay tsy colonialiste atsony izy ka tokony meny normal be sy aingana be io zavatra io fa tsy lalaovina atsony fa raha vo mivadika makany amin'ny cogestion haute trahison zany tompoko ilaina tsaraina gadraina mandra-pahafatiny ny mpitondra zay mamadika ao amin'izany zavatra zany. Mazava de mazava zany resaka makasika ny Élysée Parse izany ary zay tokoa moa raha manahirana mihitsy ty zavatra efa tapaka iverenana tapahana sy hovaina mpandehanana ity irina moa tsy atongavana amin'izany cogestion zany araky ny resaka zay nataontsika teo fa amaraparana antsika ny resadresaka de ndo hoe resaka vaovao sosialy sy resaka ny tsy fandripahalemana koa isika Andriamatora Kotombo Jean-Louis resaka tsy fandripahalemana moa zany eto de tena hoe mampiteny mona ary ratarafina amin'ny zavatra anankiray nampalahelo be zavatra nanjoana mpianaka iray tany amin'ny faritra Tomasina iny tena hita hoe olon-tsotra vahoaka tsotra tsy hoe manan-karena be arak'izao ahitantsika azy zao fa olon-tsotra nefa de tena novonoina tamin'ny fomba feno abibiana izy mianaka ireto misy ny vonon'olona feno abibiana miseho lany eto amin'ny firenena hatraizatraiza etsy ankilan'izany nefa ny fitakiana samihafa sy ny filanjana sora-baventy banderole samihafa ataon'ny vahoaka amin'ny faritra maro misy ny any amin'ny faritra Sambava ny any amin'ny Bamangoko mbola mitoy ny délestage sy ny fiakaran'ny vidim-piainana manginy fotsiny de miresaka fifidianana antsika teo fa ny mahalasa saina zany zao de mandra-piandry an'izay fifidianana izay inona no mbola hanjony malagasy mandra-pahatonga an'izay fepitoana izay etsy andaniny oui la Gazette de la Grande Île hoe IRD eritaona angalarana sisa tena hoe rafitinina Andriamatora Kotombo Jean-Louis de hoe mizaka ny tseran'ny aina ny malagasy am'izao fotoana zao inona no azonao lazaina makasika ireo tranga sosialy rehetra ireo ny zavatra mety hitan'ny teza ary indrindra mahatonga ny ao amin'ny RMDM mila manao an'le refondation tsika satria le système mihitsy eto ane de mamevana sy miaro andreo mpangalatra maro isan-karazany rejolahy isan-karazany
eto amitsika raha jerentsika amin'ny politique de défense et de sécurité eto amitsika eo ny tsy fampin'ny gendarme sy ny polisy fa etsy an-daniny koa misy ny atao hoe tafika ny tafika iaro sy iady amin'ny fahavalo avany velona misy fahavalo ve eto avany velany atreto efa enimpolo taona nahazona fahaleovan-tenitsika tokony redéfinisevana zany ny filan'ny firenena amin'ny politique de défense et de sécurité eto inona ny lamina to inona ny fitaovana ahoana ny olona andrindrana ny fiandrim-pahalemana eto inona ny vitan'ny tafika ary inona kosa nanjaran'ny fokon'olona raha omena asina ho tompon-drarana maître d'ouvrage amin'ity fiainan'ny firenentsika ity teza moa ny projet de société any de ny fokon'olona omena asiny sy lanjany vahana kokoa io ampandroso aingana de milaza aminao fa raha resaka dalo sy ny sala am'izany tsisy afa-tsy ny resaka dina sy fametrahana lamina ny fotony any no mampandro fahalemana atsika mena ndraikitra ny fokon'olona io satria nany anankiray meko anao midina any ambanivohitra any ianao io le omby valerana ray tapitrisa fa kofekely ohatran'ity ohatran'iny no amatorany an'le omby ianao ve manana vola ray tapitrisa ataonao tokotany de kofekely ohatran'iny amatoranao ahoana ny dalony tsy angalatra misy responsabilité n'le tompon'omby zany tokony fatany hoe ty ombotsy ty ray tapitrisa raha very io very ray tapitrisa zany de ty kofetikely valerana 3 arivo ty ve mitazomako andro alina any ivelan'ny trano le fananana ray tapitrisa any misy diny fanaovan'ny fokon'olona misy zavatra be deabe fa le fotoana tsisy eto moa tsy ampy tsy ahafahana manana an'izay fa misy responsabilité mila lamina amin'ny resaka fandriam-pahalemana eto amitsika ary indrindraindrindra nareo gendarme sy ny polisy zay miasa ireo izy tsy hain'ny mpitondra ny mampiasa reny zao tany ikongorenany azo atao ane ny tifidanitra nanao gaz lacrymogène nanao bala blanc raha itifitra tena farany tsy hoe de aty amin'ny tongony raha tsiraka ane tamin'ny trezou taty amin'ny tongony re olona mba ntifirina mba tsy maty le olona fa naratra fa za gaga am'le segy mba nanoro an'izany ny formé an'le gendarme am'izany ve izy olona firy ny maty mba nanao an'izany ve izy zany hoe le fampiasana n'le mpitandro filaminana eto amitsika koa d'une façon rationnelle sy hoe mba araky ny tokony ho izy tsy ampy de zay ny problème eto amitsika angasirana be deabe ianao andriamatoa Rakotombo Jean Louis tamin'ny fanehoan-kevitra be deabe izay tena manan-karena tokoa ny entinao tato anatin'ny fandarana sahila zao tamin'ity alina ity inona ny mety ho teny farany entinao amaranana ny amtinana n'izay mety voalazana mety hoe mbola misy fanetanana tianao atao ihany koa mety mikasika an'ilay fikonan-dom-pirenena na entinao amtinana n'izay voalaza sy hevitra nyresanao zay eny tompoko ny teny farany apetrako ho antsika rehetra zay manam-panahy ho antsika rehetra zay mahatsapa fa antsika ty fireneny tya miantsika tya misy zavatra betraka tsy mety tokony ho aremina eto ary ampilaminana azo atao zany de tongavitsika iary dinika amin'ny RMDM ijery ao amin'ny komity mpandrindrany izy ijery ny fomba anaterantsika an'io mba erahana mijery arahana manao les règles de jeu de la démocratie eto Madagasikara sy ny gouvernance de am'izay fotoan'izay tompon-draha ratsika raha mety tsara ny zavatra ataotsika de ho modèle aty Afrika zay ary azo atao le izy rehefa manana volonté politique ianao rehefa mahatsapa ianao hoe tompon-draha raka andesa inan'iny ty izy tao sikiponitra anavitra n'ity fireneny tya fa ratsy zany de avela iletika lava amin'ny alternance démocratique amin'ny fanompanalava etsika zany ve nefa amin'ny taona 2007 zao de mendrika atsika ka de ambava homana ampo mieritreritra tompoko lasy tompoko vavy sotra indrindra tompoko fa dia sady fitaizana no fahalalana no tombony be ho anoavin'ny Madagasikara zay rehetra voambara teto antenaina fa tsy ho farany zao fa mbola ho avy ny fotoana mbola anasananao ihany atao anaty fandarana ka dia ankasitrahana indrindra amarana ny fandarana sika amelohan'izay Clémence Rariny Irina ia iresadresaka sika makasika ny
Zavatra nisy androanina manalilira faralahy de tsy inona fa ny zava-nitranga mikasika ny resaka fitaterana izy ity. Mbola misy foana ary mbola mitoy ny resaka fanapara-pahefana ka tsy afaka lalovantsika fotsiny fa tsy maintsy resantsika tao anaty fandarana na manalilira faralahy tranga izay vao nisy androany izy ity resaka fitatanana Antananarivo ny zavatra hita sy ny zavatra tsikaritra na manalilira faralahy rehefa miresaka amintsika mpanolo-tsaina ny eo anivon'ny fiadidina an-tanàna raha miresaka ny hoe SMGD de hoe commune ny commune de mira SMGD na hoe CEA égale SMGD fa ny zavatra nisy androany rehefa nanala n'ireo taxi teny amin'ny stationnement tery amin'ny maternité be Felatanana tery ny teo anivony SMGD dia to samy mifanipy gant na hoe mifanipy andraikitra ny eo anivony SMGD izay soloany ity commissaire ity tena moa zany tonga teny sy ny eo anivony commune urbaine Antananarivo satria ny zavatra nitranga fitiantsika fotsiny ihany de hoe misy stationnement zany eo misy soratra ara-dalàna, misy panneau ara-dalàna, misy parcage au sol ara-dalàna de tsy tahotra tsenatra zany ny iraka avy amin'ny SMGD nidina ary nanala antery an'izany fiara-pitatitra na ny taxi teo amin'izany toerana izany. Ny zavatra misy de hoe nafindran'ny toerana zany hoe hôpitaux les stationnement nefa n'izany sady tsy misy taratasy tao anatin'izay no tsy misy ihany koa ny famondrana n'ilay tsatoby izay manamarina n'ilay hoe toeram-piantsonana izy ity niresaka tamin'ny tompona ndraikitra sy vao narahantsika sary teo io zareo taxi teo toerana tamin'ny alatsinainy lasa teo dia ny zavatra nambara moa zany tamin'izy ireo raha ny tatitra izay voaray de hoe mifindreo aloha nareo fa zay tonga aloha ny tompo-toerana zany hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana izay amondrana azy ireo io de nizaniza zany afaka mipetraka eo foana zany hoe tsy lasa hoan'ny taxi manontolo intsony ka lasa nisy an'izay somary disadisa izay ny tranga androany de tantaraintsika kely ihany ny tena tiantsika hiaviana ao anatin'ilay izy de le fanapara-pahefana ho ao teo satria raha misy ny ataontsika hoe fandaminana apetraky ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna mazava loatra raha fandaminana zany apetraka tsisy adala tsy anaraka an'izany fa ny mampalahelo de ilay raha resahana de hoe fizahozahoana hoe sanatry avovava hoe zay zao no mitondra zay zao ny eto de tsy maintsy manaraka an'izay tenina fanapa-kevitra izay raisinay ianareo de zany mihitsy ny zavatra nitranga ka niteraka n'iny disadisa iny ny zavatra nisy koa tao anatin'izay dia io moa tsika malagasy ka hoe tsy zavatra tsy vita amin'ny fampiresahana niezaka ihany ny solotena avy amin'ny fikambanana zany nanantona teny anivony SMGD nijery zay ahafahana mamany olana dia namaly tamin'ny Antsoatarobia nga ity commissaire ity hoe ny rariva mantsy ny androany amin'ny 4 vao afaka mandray gaga nefa zay zany fa eo ampanaovana ny firesahana ampanao gazety de iny izy mipotra avy any dia somary hoe gagagaga izy hoe maninona no misy ny disadisa nefa efa mazava ny zavatra nytenenina de le zavatra ohatran'izay mihitsy zany hoe lasa tehiteny zany hoe lasa misoratra no mitoetra vefa ny zavatra tenenina mandalo de satria rehefa zavatra tenenina de tsy misoratra de afaka mivadibadika amin'ny zavatra tenenina satria raha ny zavatra nytantarain'ireo taxi ireo zany de hoe niteny io tompona andraikitra io hoe zay tonga aloha ny tompo-toerana de rehefa aveo izy nitendreo tsisy niteny an'izany fa hoe mipetraka eo nareo de sy ny sisaka ny zavatra ohatran'ireo zany singa ray ihany ao anatin'ny mety ho disadisa ary ty resaka parking ity mety hoe nitahin'ny taxi ny resantsika fa be deaibe no menimena na manalira faralahy misy ny olon-tsotra nampiasa parking nandritra ny taona maro teo amin'ny toerana anankiray ohatra vetivety lasa mivadika hoe parking payant le izy de lasa miteraka disadisa raha-piarahamonina be zany io resaka parking io amin'izao fotoana zao amin'iny aksa par be iny zao tena nahitana an'izay tsy haiko aloha zay na efa mivaly olana iny ny zavatra nitranga raha tao hoe nisy mpiandro parking mihitsy niakatra fitsarana mpiandro parking ny mpianatra tamin'iny Saint-Michel iny lasa niakatra fitsarana mihitsy noho izay disadisa teo amin'ny SMGD sy ny ponina izay ka araka ny teneniko teo hoe ny fanapara-pahefana tsy azo ekeny tsika tany-tandalàna ary ozy izy ny filoham-pirenena hoe tany misy fanjakana veto za tsy hitentsony hoe tany misy fanjakana veto fa ho za hoe tany misy lalàna eto de tokony atsaina ny lalàna fa tsy anaovana fanapara-pahefana toy ireny nitranga androany ireny ka rehefa tonga amin'izay ny mpanao gazety de tsy hay hoe naninona fa de niova hevitra indray nga commissaire zany tao anatin'izay inona raha tsika tamin'ny sary teo iny
ia miresaka tanànantanarivo ihany tsika sady amarana ny fandarana moa orin'izay fa mahakasika an'ireto resaka société municipale reto ihany dia niresaka CMGT sika teo fa tsy aritra ny tsy resaka ihany koa mahakasika nyity fivangongon'ny fako eraka Antananarivo ity mitodika manokana amin'ilay société municipale d'assainissement izay marina tsara fa misy ny mpanolotsain'ny tanàna izay mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana izany société municipale izany ny zavatra mampieritreritra amin'izy ity Clément Sararnirina dia izao hoe renivohitry Madagasikara Antananarivo ary raha ny sary hita dia tena tsy hitako intsony ndre ahafahana mamaritra mikalifie ny zava-misy eto Antananarivo fa hoe izany ve nomendrika atao hoe renivohitry Madagasikara. Nisy ny filazan'ny tale général'ny TSMA ity tamin'izany fotoana miteny hoe efa tena misy mihitsy ny taux de remplissage azo andeferana farany hatreo amin'ny 70% isanjato eo izy dia tsy maintsy videna arak'izay azo atao reny baka maro samihafa reny kanefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena raha ohatra tsika mahita baka ordure anankiray dia efa avo efatra na 5 na 6 amin'izay fatra zakan'ilay baka no fako hita mitakosona sy miparitaka amin'ny arabe mirotsaka ity ny orana hiditra ny fotoam-pahavaratra dia asa indray izay hovalana retina sy ny loto ny fofona ateraka izao resaka fako izao. Dia hitodika hoe aleo rehefa nomena andraikitra sy nandray andraikitra ao anatin'izay dia tena mba ho zavatra mipaka sy hita ny vahoaka reny vahoaka fa ny zava-misy ane izahay no eny anivon'ny tanàna eny fantatry ny mponina dia izahay no antanian'ny olona hoe aiza ho aiza izahay mamaly hoe raha tsy diso hoe Clément Sararnirina nisy ny fitenenana ny hoe misy signal voaray avy any amin'ny SMA rehefa feno reny fitoeram-pako reny fa tsy izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao sa tsy mandeha ve ilay signal sa maninona fa tena mampiteny moana ny loto eto Antananarivo ka dia atsipiny teny tsy ho an'ny tompona andraikitra amin'ny SMA ihany fa indrindra ho an'ireo mpanolotsain'ny tanàna izay anisan'ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana itony orinasa munisipaly itony Clément Sararnirina. Mazava be izay manalira faralafa farany tena farany resantsika iverenantsika kely resaka fitaterana teo eto am-pelantanan-keto ilay inona zany sazy avida information sazy izy ity dia sazy zany anankitelo samihafa nomenandreo mpitatitra tamin'ny latsinainy lasa teo satria mantsy inga komisera rehefa nidina teny dia niteny hoe efa mifampiresaka izay raha mifampiresahana tompoko tsy tonga amin'ny fanomezana sazy ohatran'izao ohatran'io hitantsika eo amin'ny sary io fa tokony hoe fifampiresahana zany tokony hoe tonga amin'ny resaka hoe faneken'ny rototany hoe inona zany ny zavatra tinapaka ao anatin'izay fa tsy ho tonga amin'ny fanasaziana ka zavatra ohatran'izao eo teo no miteraka fimenomenoman'ny olona ary efa ao anatin'ny fahasahiranana ny olona amin'izao fotoana izao nefa lasa ilana kisa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia normal be raha misy ireny fikorotanana toy ny tranga kely tamin'ny maraina ireny miresaka fitaterana farany fampahafantarana angambany ataontsika lili aty am-pamaranana tafapetraka ilay fitoriana fametrahana requête moa zany ny tena marina eny anivon'ny tribunal administratif na ny tribunaly misahana ny ady amin'ny fanjakana mikasika n'ilay délibération fandraisantsika tato anaty fandaharana manome alalana ny taximoto anao asa fitaterana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitry Madagasikara tsy iverenantsika intsony ilay argument rehetrarehetra izay noresahana tao anatin'izay fa ny zavatra tena resantsika mampandotsy an'ny tanàna dia hoe fandikan-dalàna no andraisantsika amin'izany satria fanapahany efa nilavina indray mandeha mbola naverina fandrony efa nilavina ihany koa ny fandrony dia mbola terena ho masaka ohatran'ny volom-pijaza ihany terena naverina tao fanotelony dia tsy namelana mihitsy raha tsy nolaniana izany zavatra izany ka dia tafapetraka somatsara ilay requête napetraka moa zany teo anivon'ny TA izay isorana ny antokotiko Madagasikara ihany koa satria dia miara-miasa akaiky amin'ny mpisolo vava nomen'ny antokotiko Madagasikara moa zany zahay ao anatin'izany ho hitantsika eo satria raha ny tokony izy tokony andeha amin'ny faranerinandro ity zany raha izany misy requête anankiroa le izy ray sursis à exécution requête pour sursis à exécution fampietona ary ny iray requête pour annulation dia ho hitantsika eo ihany moa zany fivoarana zay raha zay tsara pitaina amin'ny mpanaraka ny fandarana ihany satria noresantsika teto io tamin'ny fotoana nisiny reny adihevitra be tao anatin'ny filan-kevitra munisipaly reny dia mba hampahafantaritsika ihany koa ny fivoarana raha dia zay zany ny vaovao tsara pitaina amin'ity androany ity na manalilira farala. Antenaina fa nalinanao ny fandarana ary dia tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ianao mankasitraka antsika rehetra niaraka tato anatin'ity fandarana Sahila Saoty misaotra manokana ny namana faly ny kirakira ny lafiny teknika misaotra ny mpanaraka ny fandarana tsy tapaka kopatanana manokana ho an'ireo ponina eny amin'iny faritra ravitoto ambolokandrina iny izay niona mivantana tamin'ny sabotsy tsy adino ianareo akory fa vita izay ilay kopatanana misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana meko anao Clément Sararnirina ny
fanaovana veloma ny vahintsika sy ny famaranana tanteraka izao fandarana izao. Ankasitrahana feno ny vahintsika tamin'ity alina ity ampatsiahivina ihany hoe Andriamatora Kotambo Jean-Louis izay tsy iza fa filoha nasionaly ny antoko-teza no sady sekretera jeneraly eo anivon'ny RMDM nafohy fotoana nitondra an'izay fanehoan-kevitra maro samihafa tamintsika tamin'ity alina ity tato anatin'ny fandarana isaorana be dia be toraka izany isika rehetrarehetra ary anaovana kompatanana ihany koa ety ampamaranana manaraka tsy tapaka ny fandarana sahila zao dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.